Tonga daholo zanagasikara rehetrarehetra mangataka lela direct avy nareo menakavy ho apitsika izany androany. Dia présentation Ramsey izay mitsamo zany aloha ho eto aminareo eto androany. Ka nampiana resaka lavabe fa tonga izany dia ho atonga riarindry fandrinanay. Dia alefa tonga dia action ho eto ampiananakanina izay aloha. Lany sakafo. Tena nantina koa Ramsey zany. Fa lany ny sakafonay roa. Fampitazataza io. Tsy voatery tonga dia tsy maintsy hoe ilay foana fa tsy maintsy fampitazatazana. Tsy eny ambofandriana fa lasa aloha fampitarika anakany amin'ny dorsitan izay. Tsy maintsy alàna ny kiraro. Ay, sarotra sorina be izany. Alàna moramora ilay izy piso kely. Tsy voatery indriany koa nge manala fa Ramsey afaka manala ilay izy. Any ny lonina alàna. Izany ianareo moa izany hoe any amin'ny dosy dia antony dia tsy maintsy hoe alàna daholo ilay izy. Ramsey manala ilay fa tsy izaho. Dia mandro ato anaty baignoire nareo roa. Tsy voatery izany hoe anaty baignoire fa ohatra hoe mandeha ny rano atsambony eny. Kosehana savony. Fampikosika aloha. Kapohana kely fotony. Mihodina kely indray indry aloha. Samy mihodina nareo roa. Tsy hoe mihodina nareo roa fa mihodina kely indry dia Ramsey indray no kosikosika ny lamosindry. Dia safisafina moramora. Ho anareo anankiroa raha ohatra ka hoe mandro any amin'ny dosy ianareo ka mifampikitikity aza manositra savony be dia be. Antony dia satria tsy indrira vao manositra savony be dia be kela piso dia tsy maintsy idiran'ny savony anaty lavabo izany savony moramora. Dia fampikasokasoka moramora ianareo roa. Dia fampikasokasoka moramora dia fanorita kely indray. Fanorokoroka kely indray dia tsy maintsy ho bataina Ramsey indray avy eo satria tsy rehefa avy nandro. Bataina Ramsey indray avy eo dia lasa indray nareo fampitarika eny ambofandriana. Tsy voatery tonga dia ambofandriana fa eo ambony seza io. Kapohana indray avy eo ny vody. Somary safisafina kely indray aloha. Eny ambony seza io lazaiko koa. Kiza no ndrisa piso. Kamity lanitsika. Tsara. Fanorita kely indray. Vita indray fanorita. Alàna kely indray ny akanjo sotieny. Akanjo anankiray. Dia eo aloha fampijery fampitazana fampikitikity eo. Dia afaka fanoro. Vita indray afaka fanorokoroka mifampikisikisina foana nareo roa. Lalaovana moramora. Jereo tsara fa ny safisafy sy ny mikisikisina eo dia anisany efa fetsika mahatsara elaibely atao. Vita indray lasa indray mifampitarika eny ambofandriana. Tsy voatery hoe ilay vehivavy no hoe eto ambofandriana ny eto ambany fa ohatra hoe Ramsey indray izany ty ambany ty. I madama eto ambony. Fa eo
eo aloha fanafisafy kely eo mandritry ny 10 minitra. Ny latakin'ilay lamba farafaharatsiny eo amin'ny 15 minitra eo zany lataky mienjana fa tsy hoe vao mienjana kely 2 minitra. Nisy ny kotrana tany nataoko dia mianatra an'izay kotran'izay ianareo dia mba mety tsara izy. Manafisafy moramora ohatrandritra ilaina foana ilay manafisafy dia ilay kotrana ihany koa. Raha ohatra zao nareo ka samy be kibo dia sarotsarotra ihany koa atao. Raha ohatra indray zao ka atorotra zao kibonareo roa tsy maintsy fandona be eo. Kibo kely nareo koa satria raha ohatra ilera zany nareo roa dia tsy maintsy hoe avy tsy maintsy avy aoriana foana satria raha eto amin'ny devant dia sarotsarotra kokoa ilay izy. Dia io misy vidéo nataoko tamin'ny tany atao nareo ohatra ka somary kelikely nono ndreka lapisa dia ohatr'izao zany nay atondry mba ampentana nareo roa. Dia lehilahy ty ambany ty amin'ny ramoseny dia jerevina tsara fa misy fiany tany izay rahanareo mbola tsy kasafosafo sy fanoriky ty ataoko ty. Miakatraka manodidina izay fotoana izay dia ramoseny efa mikapoka amin'ny vodiny sady milalao ny vodiny dia ary arinariana no afaka ny izy lalao ny atao amin'ny salama. Izay fotoana izay dia tsy maintsy mafana sy entana roa mbola averiko foana fa ny safisafy dia tsara ho an'ny vady dia efa nanisy kotrana nataoko tany dia mesaka izay nareo roa mba hatsara ilay fiara. Nareo zany ilaina ilay bitsibitsika sy mifampiresaka moramora ohatry ho amin'ny mpifankatia rehefa hoe lely milalao. Jerevinareo ny ankizy kely ke rehefa milalao saribakoly ohatry ny ahoana ny ankizy kely rehefa milalao saribakoly ity ilay saribakoly dia miteny izy hoe manahoana ndry manahoana lahy na vaovao ary ny tranonay dia ohatr'izay koa ianareo roa rehefa milely dia mifampiresaka moramora dia mety ilay izy. Rehefa nagahy tsara ianareo dia ezaka anao izay anao izay fihetsika izay rehefa eny ambony fandriana ampiana ihany vaovao manaraka fa izay no androany. Katsiraka tompoko.